Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. Bonjour. Mitotrantsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Zioantsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Junta tua viagem. Vaolin dia manolotra anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Ice tea naturo, zava-pisotro mandritra ny taona, manolotra ho anao ny vaovao. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Socavitre. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, magasin Saint-Georges Vista Horizon Vitesse, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana sy magasin Saint-Georges Vista Horizon Vitesse. Tony isan-taona hipoka tanteraka ny toeram-pilanonana teto andrenivohitra. Samy manana ny fomba nitsanan'ny taona vaovao ireo fianakaviana sendranay tamin'ny aliny farany taona. Tsy andavanandro, tsy andro fety ny fahatapahan-jiro teto Antananarivo. Atezerana araka izany no hita tamin'ireo olona namonjy ireny toeram-pilanonana isan-karazany ireny. Vaovao iraisam-pirenena dia ny Turquie nitrangana asa fampiroroana tao Istanbul nandritra ny fankalazana ny fetin'ny farany taona. 7 hatretin'ny maty, mbola karoana ilaina vandoza. Nandindinireo arahanao afaka fotoana fohy. Spaghetti tena matsiro, spaghetti Francia. Mora vidy tsara qualité, spaghetti Francia. Tsy mirekirekitra, mora andrahoana, mitombo tsara, mora masaka, avitana karazan-tsakafo. Spaghetti Francia. Mampire antsika jiaby, spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. On a reçu un message d'Awa. Pour toi, maman, je souhaite que tu ouvres enfin ta boutique. Pour toi, papy, je souhaite que tu sois le meilleur champion de l'univers. Et pour moi, que tout le monde vienne à mon anniversaire. Elle a vraiment écrit tout ça? Bonne année peut signifier beaucoup de choses. Cette année, partagez des vœux uniques avec Orange. Orange. Allô, za ihany ekia aty amin'ny Baolay za io. Marina le nolazaindria. Mahafinaritra be. Mbola mitony fety miaraka Baolay amin'izao taona vaovao 7 sy 4 arivo zao. Raha tian'olo télé misy karazany maro ao. Ny Essence, ny Chongwang, ny Skyward, sady voatonga. Ny Subafarandray, Geo, tsara feo be. Ny lecteur DivX, So Good. Ny panneau solaire, Baolilay. Dia marika Baolilay daholo koa ny kojakojam-behivavy. Ny vidiny ve tena mirarika. Baolay dia mirary taom-baovao feno fifaliana ho anao sy ny ankohonanao. Hello! Miaraka amin'ny Vaolin. Afaka tsara ny tasy. Kely dia mandrotra be. Vaolin. Jereo ane dia vovon-tsavony. Hafa no ndrehetra. Sady tsy mampikendrona tanana. Manadio ndrehetra. Sady manitra. Mora sady manday
Junto ariary. Vera mahazo fanomezana miavaka amin'ny fe tolory azy ny Orange Rise, ilay smartphone nampamirapiratra ny Noël. Misy antso adiny iray ifampiantsoana mandritry ny fety. SMS 10 andefasana firariantso, internet 1,5 gigaoctet ifandraisanao amin'ny olona akaiky anao. Sady efa nena 175 milliards TTC fotsiny ny vidiny. Hitanao ny amin'ny toeram-pivarotana Orange rehetra. Mahasahana ny tontolom-piainanao, Orange. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôles, vitres. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôles et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Ndoutapénac ou sur notre site internet. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. On a reçu un message d'Awa. Pour toi, maman, je souhaite que tu ouvres enfin ta boutique. Pour toi, papy, je souhaite que tu sois le meilleur champion de l'univers. Et pour moi, que tout le monde vienne à mon anniversaire. Elle a vraiment écrit tout ça? Bonne année peut signifier beaucoup de choses. Cette année, partagez des vœux uniques avec Orange. Orange. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao, na volamena, na volafotsy. Manomboka amin'ray alina ariary ny firavaka. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanmène, box 37, téléphone 033 18 544 04. Finaritra tompo kilasy tompoko vavy manantitra ny araba tratra ny taona vaovao 17 araka ny fanisan-taona gregoriana teo samy tratra ny taona vaovao malagasy amin'ny 20 martsa ho avy zao daholo isika rehetra. Nanomboantsika ny vaovao amin'ity alina ity toy ny isan-taona hipoka tanteraka ny toeram-pilanonana teto Andrenivohitra. Samy manana ny fomba nitsenan'ny taona vaovao ny isam-pianakaviana. Aroary ity fanadadinina rindra reny manana. Nafanatrany ny fitsenana ny taona vaovao tamin'ity taona 17 ity, afaliana sy firavoravoana no nandrasana ny taona teto amin'ny espace Nambenitsoa talata maty. Fiaran'izay fafantatry ny maro ary tsy hafozan'izy ireo an'ity toeram-pilanonana iray ity tao anatin'ny 17 taona izay. Antony tsy fampiany toerana tamin'ity indray mitoraka ity ary tafiakatra amin'ny 400 ireo niaraka ny tsena ny taona vaovao. Taona-potsina fa 3 andro melohan'izao zay nefa tsy nandray olona tsony. Fa nisy any ny olona tena tsefatsefantena voatery tsy maintsy ny raisina dia namorona latabatra. Ka raha nietreritra zay hoe 20 sy 300 olona dia tsika miresaka izao zao efa 700 olona no tonga eto amin'ity toeran'ity. Tamin'ny valo mahery 2 minitra 3 minitra no nanomboka ny lanonana.
teo amin'ny olona empolo teo angamba reny tonga reny dia avy hatrany dia lahatra izy tonga dia ny sakafo dia arakaraka natongavan'ny olona zany hatramin'ny sivy tonga daholo ny olona rehetra fa tsisy lahatra mihitsy tamin'ny sakafo na dia zany efa jatolo zany ary satria dia lamina be le satria izay tonga zany zay avy mametaka pointage ka mandray ny bieny maka plasiny dia tonga dia mamonjy toerana dia zany hoe tsisy mihitsy zany ny ahina mety hoe filaharam-be ohatran'ireny any amin'ny sakafo reny. Ankoatra ny fiarahana, zava-dehibe ny sakafo rehefa manatrika lalonana amin'ny faran'ny taona. Miavaka ho an'ity toeram-pilanonana iray ity, ny fiarahana tahaka n'ireny fetim-pianakaviana ireny. Zatra miaraka amin'ny zareo zay dia tena tsara be ny ambiance miaraka aminy ny sakafo ny zavatra rehetrarehetra zany tonga lafatra aby. Raha mahita zao nareo misy ankizy eo misy fianakaviana dia izay ny zavatra tadiavina hitsenana ny tena ny taona vaovao. Samy manana ny fomba ny andraisana ny taona vaovao ny tsirairay. Ho an'ireo toeram-pilanonana, fitsarenany san'ireo mpanjifa amin'ny endriny maro no ilaina eo amin'ny sehatra io. Ho an'ireo fianakaviana sy namana na ireo mpiara-miasa, ilay fiarahana miavaka maranana ny taona no ilaina hiatrena ny taona vaovao. Arahintsika ao anatin'ity fanadadiana manaraka ity ny firarian-tsoa ny taona vaovao 17 samy mahazo ny anjarany sehatra rehetra manomboka ny amin'ny lafiny sosialy, kolotsaina, toe-karena ary politika. Fanadadiana mioramanitra. Amin'izao taom-baovao 2017 zao dia faly miaraba ny mpiray tanindrazana ny ekipan'ny Cool TV Cool FM mba azo fahasoavana sy azo ny irina eo amin'ny fiainana amin'izay sehatra rehetra misy ny tsirairay sy ny zavatra rehetra izay hokasaina ho atao dia ho samy tahin'Andriamanitra daholo firenentsika ho tafavoaka amin'izao krizy mandalo amin'izao. Izay nga mahafanirina avy aty amin'ny ekipa Cool TV Cool FM. Ho an'ny mpiara-miasa rehetra atao amin'ny Cool TV sy Cool FM dia mba hitohy hatrany ny ezaka efa aseho antsika tsirairay entina hanomezana fahafa-po ireo mpijery sy mpihaino haino aman-jery dia hitohy hatrany ireny fiara-miasa amina orinasa vahiny matanjaka ireny ohatra nataontsika tamin'ny resaka pétanque sy ny sport hafa ireny dia mino sy manantena misy projet efa mandeha i championnat du monde indray eto amin'ity taona ity dia minitsika fa mbola eo ihany Cool TV Cool FM hitondra ny anjara brikany. Miaraba tsy vaky volo ho an'ny vahoaka malagasy rehetra, indrindra ho anareo izay tratry ny tsindrim-piainana maivay tamin'ny taona lasa iny na tsipaka ny taona iny ary miaraba mpifaliana ny taona vaovao hitondra fahasoavana ho an'ny rehetra ny ity ilan'ny firenentsika
amin'izao lavaka mitsokitsoka misy ary zao entina mavaka ny zeny amin'ny malagasy lasan'izay ane ny disadisa rehetra na ara-politika izany a na ara-ekonomika izany sosialy a sy ny kulturaly a zany hoe isika dia mba hiakatra ny farim-piainatsika azo fahasalamana ny sambatan'olona iaina araka ny tokony ho izy a ampilaminana ampitiavana ho salama tsara afaka hianatra ny mpianatra afaka ananasa ny mpiasa zany hoe hiverina fiainana milamina samy afaka mba amineo ny heviny a ny tsiraray avy ny mpanao gazety mba tsy sakasakanana antsony amin'ny asany a mono hoe firariatsofa dia zao fotsiny hoe ao anatin'ny zavatra mafy ohatr'izao a dia tokony ho tsapatsika hoe tratry mitaona vaovao tsika fa fantatsika hoe ady ny fiainana dia mila hoe miatrika an'izany tsika rehetrarehetra tsy kivikivy a fa tsy ny olona ny tokony hiady ary ny zavatra tena irariana ho antsika mianakavy a dia izay le hoe fanantenana zay a sy ny fanjakany fahamarinana eto amin'ny firenentsika ity rehefa amiteny hoe fahamarinana zany a dia ny olona rehetra voakasika izany fa rehefa zay fahamarinana zay no tsy ara-dalàna dia tsy afaka miara-miasa amintsika ny tena fahasoavan'Andriamanitra dia engany amin'ity taona ity mba ena be da be ny fitiavan-tena fa anjaka ny tena fitiavana soa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra voamen'Andriamanitra fahasalamana hery sy tanjaka ary isana endra hiatrena ny taona 70 sy 10 dia miraharo soa ihany koa ho an'ireo tompon'andraikitra isa-tsipajiny manam-pahefana isan'ambaratongana zany mba omen'Andriamanitra saina matsilo mba hanatanteraka ny adidi sy andraikitra manifana azy ireo eto koa moa zany dia manara loatra mampahery koa lehibe ny tanàna namana raha lasana bavy mba hery amin'ny asa tsara rehetra zay nampanantenantsika hoan'ny vahoaka dia ady hoe mbola sy tongarany adiny atsika dia makahery hatrany makahery ny vahoaka ary miraharo soa indrindra amin'ny taona 70 soa an'ny rehetrarehetra amin'izao taona vaovao zao mba ho taom-pambiazana tokoa mba hialana amin'izao somary ngidin'ny fiainana ihany azo lazaina fa mafimafy tokoa ny nahazontsika firenena malagasy tao anatin'izay taona maromaro mifandimby izay betsaka ny zavatra fampanantenana nataon'ny fitondram-panjakana izay inona ary agnatanam-bavaka mba ho tanteraka soamantsara ko dia miraharo soa any fitondram-panjakana izay no mpitondra isa-tsokajiny naiza naizy hoe misy azy a eny hatrany amin'ny fokotany hatrany amin'ny toerana samy hafa any mba samy hanao fety sambaritsika miraharo soa indrindra amin'ny personnel rehetrarehetra hatrany amin'ny directeur général sy ny tompony izao orinasa Cool TV zao a dia miraharo soa anareo rehetra zay amin'ny izao fahatongavan'ny taona vaovao zao dia miraharo soa ho antsika vahoaka malagasy tsirairay amin'izany taom-baovao zany dia hitondra soa fahasalamana fanambinana ary indrindra filaminana eto amin'ity firenena malagasy ity izay ao anatin'ny zavatra tsy milamina loatra tatoato soa antsika amin'ny taona vaovao 7 ho anay moa zany mozika ny tena tontolo ivelaranay tontolo iainanay dia mba maniry zay zany mba hisongadina mozika mahafinaritra hatrany mba hiakatra amin'ny toerana ambony dia ambony saotra tompoko mirahary fety sambatra ho an'ny malagasy rehetrarehetra eo an'ny Madagasikara amin'ity 7 sy 10 ity ho totoza soamantsara daholo ny zavatra rehetrarehetra ny lasa rehetrarehetra aloha andeha ndao ny antsika hibanjina ho avy mahafinaritra mozika mahafinaritra fiainana mahafinaritra be maleova mahalasana daholo firaritsoa ataoko angamba dia hoentika fahasalamantsika rehetrarehetra satria fahasalamana ny tena zava-dehibe ao anatin'ny fiainana dia izay angamba firaritsoa avy aty amin'ny kaila ho an'iny taona vaovao ho avy iny 7 sy 10 misaotra tompoko raro soa navita zavatra be dia be ihany tsika tamin'ity dia ny faniriana zany mba hoe hitondra fandrosoana bebe kokoa hitondra fiadanana hitondra fahombiazana mantsararay ny taona 7 sy 10 dia miraharo soa indrindra dia faly miarabantsika rehetrarehetra nahatratra itaona vaovao ity hitondra soa sy fanambinana ane ho an'ny tsirairay isa-tokantrano na ho an'ny asa na ho an'ny fianarana na ho an'ny fitadiavana rehetrarehetra dia samy tahin'Andriamanitra tompoko miarabantsika tratry ny taona vaovao raro soa hatrany misaotra tompoko kany mba tafita amintsika rehetrarehetra le afatra hoe mba mendrika mba azo tsaratsara kokoa amin'izay le DJ manomboko izao fa tsy considéré mihitsy izy hatramin'izay dia engany mba hivoatra izay amin'ny taona 7 sy 10
dia mirary soa antsika rehetrarehetra. Alahady voalohany amin'ny taona 17 maro ireo kristiana nanankina ny fiainany eo am-pelatanan'Andriamanitra fisaorana ilaina ary nanantotosa iny taona 14 iny ary fangataham-pitahina ho an'ny taona vaovao 17 ka itao Andriatsilavo. Fotoam-pivavahana no namaranana ny taona 14 fotoam-pivavahana ihany koa no nanomboana ny taona vaovao 17 ho an'ny akamaroany kristianina eto amintsika na teto Antananarivo renivohitra izany na tany amin'ny faritra. Teto amin'ny akara Sainte Thérèse Isotry tonga maro ny kristianina ny faly sy ny deran'Andriamanitra na hatratrarana ny taona vaovao. Androany ihany koa ho an'ny fiangonana katolika romanina no nankalazaina ny fetin'ny fianakaviana masina. Niompana tamin'ny mahasaribidin'ny fianakaviana ny toritenin'ny pretra, ny ainga avy amin'ny ohatra nomen'ilay mpamonjy, nakano fitetihantany ho famonjenantsika olombelona. Amin'ny mahafanim-po-pivavahana azy, efa voaomana meloa ny zavadrehetra. Alahady voalohany amin'ny taona 17 nankalazana ireny koa ny fianakaviana masina, fetiny fianakaviana masina teto amin'ny paroasy. Dia atao hoe tsara homana tokoa ary araka ny nanomanana azy dia nahafinaritra satria ilay fikambanana ao anatin'izany fikambanana masina izany dia afaka nankalaza izany niaraka tamin'ny fiangonana manontolo. Dia amin'ny taona vaovao ny andro dia ny fiangonana dia mitsodrano ny kristianina rehetra tsy hakanavaka mba hososony tsara ny taona hodiavina amin'ity taona 17 ity. Fiarabana sy firarian-tsoa araka izany no natolotra ho an'ny kristianina rehetra amin'izao taona vaovao izao. Fangatahana tsodrano ihany koa ho an'ny fiainantsika olombelona, ho an'ny fiarahamonina ary indrindra ho an'ny firenena malagasy. Taona antenaina ho tsara ity taona 17 ity raha ny vinavinany ireo mpandinika ny fiarahamonina. Taona ho an'ny fanomanana indrindra manoloana ny fifidianana filoham-pirenena izay tokony ho atao amin'ny taona 17 zo Rakotondrina. Ho mafimafy ny fiarahamonina ara-politika indrindra amin'ity taona 17 ity raha ny fanambaran'ireo mpandinika ny fiarahamonina ara-pomba. Irotsaka amin'ny fanambatambazana ny vahoaka avokoa ireo mpanao politika. Indrindra amin'ny fanomanana ny fifidianana amin'ny taona 17 raha ny nambarany feno. Tsabo izay nanaovanay fanadihadiana momba ny fahitana ity taona vaovao ity. Fa tsy misy afaka milaza hoe misy zavatra hitsanga amin'ny taona 17 na misy zao hitranga. Ka izay nilazana zany ho an'ny olona rehetra na 17 na 17 na 17 dia mila mitraka foana zany ny olombelona ary mila miezaka sy mikaroka tsara amin'ny fitadiavana ary mila miaina amin'ny fahamarinana raha tiana ny ho tafitana zany mialatsiny tiana ny tafitana zany amin'ny zavatra rehetra izay atao. Ao anatin'izay ihany koa miditra ao anatin'ny manakaikaiky ny fifidianana filoham-pirenena tsika amin'izany taona 17 zany efa manomankomana daholo ny rehetra. Mino koa nefa mifamba irindra ihany ity taona 17 ity satria anao zay hoakany ny fitondram-pandrakana isan'ambaratonga ny rehetra ao anatin'izay taona 17 zay satria mba te hipetraka amin'ny toerana misy azy ihany ka zay nilazana fa ho tsara ny taona 17 zany. Tsy faminaniana kosa no ilazana izay fanambarana izay fa filazana ny zava-misy ampitahina amin'ireo toedra ray efa nisy teto amin'ny firenena tamin'ny taona 17 vao nohitsahantsika iny. Vinavinany amin'ny ho avy ihany koa. Ho an'ny ty mpitsabo ara-pomba malagasy ity, fotoana fiverenana amin'ny fototra sy loharano ara-pinoana ity taona 17 ity. Amiko zany raha fatao ny chiffre dia manome chiffre 10 dia rehefa zaraina izy dia 1 + 0 = 1.
daoko zany le le ray dia ray pahary mino fa mba mito tsara le izy nefa miankina amin'ny tsirairay ihany zany zavatra zay ahoana moa ny ilazana fa hoe miankina amin'ny tsirairay ao anatin'izay chiffre ray zay zany dia mila miankim-poa ary mila manana finoana ny zanak'olombelona eo anaty ain'Andriamanitra satria ny ray ray pahary naharina zao tontolo zao satria le taona 724 dia manome chiffre ray asorona ny aotra. Samy manana ny vinavinany rehetra amin'izay taona vaovao izay, vao miantomboka ity ny taona, samy ela velona hiatrika ity taona vaovao ity. Tsy andavanandro, tsy andro fety ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo atezerana. Araka izany no hita tamin'ireo olona namonjy ireny toeram-pilanonana isan-karazany ireny. Fanadadiny Iona Saina. Naharitra 10 hatramin'ny 30 minitra ny fahatapahan-jiro ny aliny 1 Desambra. Toy izay ihany koa no nitranga tamin'ity alahady voalohany taona ity. Fahatapahana izay niverimberina na io teto an-drenivohitra na io an'ireo kominina manodidina. Ny menomenina vokatra izany ireo olom-pirenena sendranay ny aliny 30 Desambra tena amin'ireo toeram-pilanonana maro isan-karazany. Matezitra aloha le izy amin'ny lafiny iray fa tokony mba jeren'ilay fitondram-panjakana ihany fety ve ny andro dia ho tapatapahana ny jiro. Tamin'ny andro any mba nisy ny orana dia talohan'ilay jiro tapaka zany ohatran'ny nahita foudre kely. L'ambiance zany mahafinaritra tsara fa rehefa tapaka le courant teo dia somary nidina kely ambiance raha ohatra ka réveillante tsy tokony mba hoe tapahana mihitsy an'ilay jiro fa hoe mba samy mba miprofite tsara an'ilay réveillant. Eny marina aloha zany satria izay zao tany amin'ny karaoké zao niala satria resaka délestage zao dia lasa mivoaka tetỳ ivelany tetỳ zay. Le délestage zany efa fety kosa aloha tsy tokony asiana zany tsony. Mba tsy hisy intsony ny fahatapahan-jiro amin'ny taona 724 ity, izay no isan'ny firarian'ireo olom-pirenena tafaresaka taminay. Dia mitena zany tondra mba tongava aloha saina mba ataovy fety mba fety indray pisa-taona ty ho an'ny malagasy dia mba ataovy aloha zay manana malagasy fa dia iainao anaty délestage foana avy eo anatin'ny na fety ara ve dia iaina amin'izany foana. Ny fangatahana zany mba tokony jeren'ny fanjakana ilay izy mba tsy sy ny délestage tsony satria ianareo ihany fa tany tsy milamina. Mba mirary soa ty taona vaovao ty zany fa tsy atsan'ny taona 2016 tsony fa mba hiova indray ny fiainantsika rehetrarehetra mba tsy ho tapatapaka ny jiro. Raha ny hita ny andro voalohany taona niverimberina ny fahatapahan-jiro teto Antananarivo sy ny manodidina. Hatreto tsy misy ny fampilazana ny amin'ny antony fahatapahana nandritry ny fety iny avy amin'ireo tompona andraikitra isan-tsokajina. Tsy nisy ihany koa ny teny fialan-tsiny. Tsy andro fety tsy andavanandro, miaina anaty aizina ny vahoaka malagasy. Samy feno fanantenana ny tsiraray isam-batan'olona fa ho tsara kokoa noho ny taona 2024 ny taona vaovao 2024. Samy nanao jeritodika ny zavatra nalovina tamin'izany taona 2024 izany. Nanahoana izany taona 2024 izany raha atao indray mijery arahoary matonda atsoratra Iboazy Razanatsoa. Fotoana anaovana jeritodika ireo zavatra maro no lalovana tato anatin'ny taona izao. Inona no azo lazaina mikasika ny taona 2024 raha teo amin'ny lafiny sosialy, ekonomika sy politika no jerena. Raha ny lafiny sosialy manokana no jerena dia hita fa toa vao maika mihamafy ny fahasairana ny vahoaka eo amin'ny fiantrehany ny andavanandrom-piainany. Ny vidin'entana ilaina andavanandro miakatra foana, tsy fantatra hoe inona marina no antony. Ny vola miditra amin'ny tsirairay nefa tsy misy fiovana. Azo lazaina hoe miendanja azy satria ny hetra aloha dia mitombo isa sy mitombo sanda. Manginy fotsiny ny fiantrehan'ny fiakaran'ny vidin-tsolika sy ny vidin-jiro izay tsy mira zotra amin'ny fiatsaran'ny kalitaon'ny tolotra. Ankoatr'izay, hitan'ny songadina tamin'ity taona ity ny fitsaram-bahoaka sy ny hetsika maro nentin'ny vahoaka nampiseho ny tsy hafaliana. Nisy ireo fanehoana hatezerana tamin'ny fahatapahan-jiro, fanehoana fahatezerana tamin'ny mpitandro filaminana, fanehoana hatezerana amin'ny fanaovana fitsarana sy famonoana tsotra izao ireo voatonona ho nanao ny tsy mety. Raha lazaina tsotra dia ny hoe tsy milamina ny fiarahamonina. Tsy misy hafa amin'izay ny lafiny ara-toekarena. Hatramin'izao dia mbola mitady fa tsy mahita famarina toerana ny toekarena malagasy. Noho ny fisian'ny kolikoly avolenta, ny tsy fahazavan'ny lalàna misy, dia vitsy ireo mpampiasa vola no samy sedra ny fampiasam-bola eto amintsika. Etsy ankilany, ny orinasa-mpanjakana mba hanisisa mbola miasa, dia toa fanahy nina, atao izay hampaharefo azy, ahafana manamarina ny fanomezana ny fitantanana azy ireny ho an'ny vahiny. Niseho lany ihany koa ny fanomezan'ny fanjakana lalana ny tsokosoko ireo sinoa, hanao fitrandrahana arenan-kibon'ny tany manerana ny faritra maro eto amin'ny firenena. Isan'izany ny Aosomamanina, izay mbola tsy milamina hatramin'izao. Tsy vitan'izany fa toa omena laka tsotra izao ny sinoa amin'ny lafiny maro.
tsy mazava loatra hoe inona no tambiny nangatany fitondrana ao ambadika izao ka mahasanganehana ny maro hoe fa alefa vozanatany sinova hoe Madagasikara sanatria. Ny lafin'ny politika moa dia vola-kakafotra, kolikoly, adala politika, tsy fangaraharana, raha maloto maro mahavoasarika ny mpitondram-bony eto amin'ny firenena, fanampenam-bava ireo izay tsy mitovy firehana amin'ny fitondrana sy ny maro hafa tsy voatanisa. Raha tsorina dia misongadina kokoa ny zavatra tsy nety ary tsy hita taratra ny fandrosoana nandrandraina na teo amin'ny lafin'ny politika, ekonomika na sosialy raha ho an'ny taona 2024. Raha ny 700 malagasy no voalaza fa marefo tamin'ny fiandohana izao fitondrana izao, 270 izany ankehitriny ka mbola sahy angataka pirofo amin'ny fantrany malagasy ihany ve ny filoha. Miandrandra fiovana ny vahoaka, fiovana toe-tsaina eo anivon'ny mpitondra indrindrandrindra, fa tsy erovatena fa tsy nahatana ny teny nomena, fa nitsiana ny dia, fandraisana fanapahan-kevitra ho an'ny tombotsoan'ny maro anisa. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia any Turkia nitrangana asa fampiroroana tao Istanbul nandritra ny fankalazana fetin'ny faran'ny taona 7 hatreto no maty mbola karohana iray navandoza raha ny filazan'ny ministry ny ady tany Turka fanadidina eo amin'ny sarin'ny France 24. Nandrika ny raha tamin'ny fanombohan'ny taona 17 tao Istanbul tao amin'ny trampandizana malaza iray tao an-toerana no nidiran'ny lehilahy iray ka nanao tifitra vararaka eran-trano raha ny antotanisa azo hatreto 7 no maty ary 7 mahery no naratra. 9 farafahakeliny ny vahiny tamin'ireo tradoza ireo asa fampiroroana izay nitrangany sabotsy ifoa alahady nandritra ny fankalazana ny faran'ny taona. Mbola karohana mafy ilaina vandoza hatreto raha ny fanambarany ministry ny ady tany Turka. Naneho ny atezerany filoha Turka tao anatin'ny fanambarana izay nataony tamin'ity androany ity. Efa naneho fanambarana ihany koa ireo firenena voakasika tamin'ity asa fampiroroana ity tahaka ny Israeliana, ny Libiana, ny Saodiana eny hatramin'ny filoha Frantsay François Hollande aza. Tsy mbola nisy ny laza ho tompon'antika hatreto ity tranga ity, mbola mitohy ny raharaha. Dia iny vaovao iraisam-pirenena iny manakatona ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity alina ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Tenako mamay fotoananao amin'ny manaraka indray. Soafa tsara daholo tompoko. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, Magasin Saint-Georges Vista Horizon Itos, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, Magasin Saint-Georges Vista Horizon Itos, Nanulchanoto, Ifapalalambovo. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ifapalalambovo niarahano tamini Socavitre. Ny fahampalalam-baovao dia niarahanao tamin'ny Ice-Tea Naturo, zava-pisotro mandritry ny taona. Ny fampalalam-baovao narahinao teo miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny Vaoline. Vaoline. Junta Toiage. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanoltranao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.